The following program is paid for by the friends and partners of Joyce Meyer Ministries. Milaza aminareo ny tena marina raha manomboka mivavaka amin'ny fomba mahazatra ianao ny amin'ireo zavatra izay maka fanahy ianao dia ho azonao ny hery rehefa tonga ny fakapanahy fa tsy ho latsaka amin'izany ianao. Inona izao no tena mampisaotra anao? Misaotra an'Andriamanitra isan'andro ve ianao? Na amin'ny zavatra kely aza? Nisy fotoana any saina hoe ohatry ny ahoana ary amin'ny olona tsy afa-mamindra izay mila ireny seza misy kodiarany ireny miala eo am-pandriana amin'ny sasak'alina mba ho any amin'ny fivoahana ary ny fanaovana izany. Hoe misaotra Andriamanitra fa mbola miasa ny tongotro. Misaotra Andriamanitra fa mahita sy mandrea dia mbola afaka miasa. Sy misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fiainako izay mamovo tsara. Betsaka ny zavatra afaka isaorana ary rehefa misaotra foana isika dia faly foana koa dia mitombo ny olany devoly. Misaora sy mankalaza azy. Mankalaza azy. Tokony milasa isan'androm-piainana izany. Hitako hoe isa-maraina isika tokony hanolo tena ho an'Andriamanitra. Dao jerena ny Salamo 5:1. Miresaka ny amin'ny fanoloran-tena indray, mila manao izany isan'andro isika. Aminao Jehova no anandratako ny fanahiko, fototra sy tsotra izany. Mijery io salamo io matetika ihany sady mamaky izany, tiako ny Salamo 5:1. Aminao Jehova no anandratako ny fanahiko. Zava-dehibe tokony atao isa-maraina izany. Mitsangana, mipetrana, mandoa le dia asan-drato ny tananao dia lasa hoe tia Tompo anao aho. Ampiasao ny vavako, ampiasao ny saiko, ampiasao ny tanako, ampiasao ny tongotro, ampiasao ny masoko, ampiasao ny sofiko. Ny volako dia anao. Manolotra ny tenako anao aho, Andriamanitra, tena manolo tena ho anao aho. Mandany fotoana hely isika mifandrina amin'ny teny amin'Andriamanitra izay rehetra ilayntsika. Tiako le kristianina, inona no lazain'i Paoly ny amin'ireo? Hoy izy hoe nanome mihoatra noho izay afaka nataony tamin'ny ara-boly ireo. Fa izy ireo ihany koa dia nanolotra ny tenany ho an'i Jehova. Hitanareo mora kokoa ny manome volanao mihoatra ny fanomezanao ny tenanao. Tamin'ny maraina rehefa nangataka an'Andriamanitra hoe misy zavatra tianao ataoko ve dia ny saina indroa mialohan'ny lazako izany. Satria ahoana moa raha tsy tiako izany? Andrany aloha nahazo tsara ray, ankafizo ny tenanao, hehe! Iza ny malala izay anjo ara-pitso? Misy olona mandre avy androany. Marina izany izao dia hoy ianao hoe mahalala olona amin'ny saina izao aho, za tsy manam-potoana anaova izany rehetra izany. Baona no hafiriana n'ilay nifoazako naovan'izany. Hitanareo? Anao izay tianareo foana ihany nareo ninona lazaiko fa izao no teneniko anareo, mila matory ianao amin'ny alina mba hifoazanao amin'ny maraina. Ory madama, efa mihoatra amin'ny fefy ianao izany, ny fotoana andehanako matory sy ny fotoana hifoazako dia raharahako izany. Marina izany e, Baiboly tena feno izany. Jakoba dia mifoha maraina, nitady an'i Jehova. Abrahama nifoha maraina, nitady an'i Jehova. Davida nifoha maraina, nitady an'i Jehova. Jesosy nifoha aloha sady nanao fahazarana, mivoaka mandeha irery, mivavaka. Lazaiko anareo izao, raha tsy mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra nareo dia andro mandoza mifanesy no avy anananao, dia hisy hafa indray, dia hisy hafa indray, hiampy hafa indray. Tena magaga ny zava-mitranga rehefa manome an'Andriamanitra ilay fotoana kely voalohany. Izany hoe tsy voatery akahoraroa ianao anaovana an'izany. Afaka ataonao izay resahako anatin'ny 10 minitra raha tianao. Ary za mino fa ianao dia ho hitanao izay fotoana amin'Andriamanitra ary tena hamokatra izany rehefa manomboka manao fomba ahazoana mihoatra ianao. Ianao koa nge afaka manao hoe mihoatra noho ilay mipetraka amin'ny sakafo mifosa olona miaraka amin'ny mpiara-miasa iny. Alaivo ny fotoananao dia mitokana rery dia lanio miaraka amin'Andriamanitra izany. Tena mety hisy tsoarako izay mitrango amin'ny birao. Ny vadiko efa taona maro dia maro. Tena miala lobe miasa mandositra embouteillage dia lasa miasa izy dia mandany izany fandehanana aloha izany. Amakiana Baiboly dia nataondra izy mivoaka miala amin'ny manodidina dia mivavaka.
efa nataony ela mialohan'ny asa fanompony zany. Marina eny akamaroany izay ataonao zao no manokatra varavaranao anao any amin'ny hoavy, manombo maneho ny tenanao matoky ara-panahy, tafiny amin'ny ara-panahy dia ajanono ny fandehanana mitanjaka amin'ny tontolo-panahy. Luka 2:20. Andiny 7:30. Ary nivoaka Jesosy dia zavatra efa fanaony izany. Mahazatra. Raha olona tsy zatra manao zany ianao dia ho sarotra zany eo am-piandohana. Fa rehefa manomboka zatra ianao dia anahirana anao indray tsy fanaovana izany. Ary nivoaka Jesosy koa araka ny fanaony dia nakao an-tendrombohitra Oliva izy, ary ireo mpianatra koa nanaraka azy. Ary vao tonga tany amin'izany tany zany izy dia nanao hoe mivavamba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy, tena zava-dehibe tiako lazaina aminareo ty androany. Raha mba mahitsy amin'ny tenantsika sika na dia kely aza dia haintsika ireo faly mentsika. Aza miandry efa anatin'ny trangan-javatra mampidi-doza izay efa alavonao anaty fakapanahy, zay vao mba miezaka ny vavaka ivoanao ao. Vavaha mialohan'ny fotoana, ka rehefa tonga ny fakapanahy tsy ho lavo intsony ianao. Amen. Mivavaha mialoha, zany nezany Jesosy ampianaran'ny mpianany, mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy, fantany mialoha fa hanomana azy ireo hiatrika ady sarotra zany dia tena mihevitra mihitsy izy zany hoe azoko antoka mihitsy fa nareo reo zao dia mihevitra tena mahery. Fa mila mivavaka foana nareo, ilainareo ny fanampian'Andriamanitra ho avy eto afaka ho raroy eo. Dia hoy ny Baiboly hoe natory izy ireo tamin'izy mivavaka. Izy afaka niezaka tamin'izany dia nanao sitrapon'Andriamanitra. Teo ambany fanerena mafy niala tamin'Andriamanitra kanefa izy mbola afaka nanao izay nilan'Andriamanitra azy ihany. Petera nandany Kristy intelo. Amen. Raha sakafo ny fankapanahy ho anao, aza miandry efa mihinana intelo zay vao hivavaka. Fa mivavaha ho an'izany foana. Vavaha momba izany Samarian'Andriamanitra peo andreseny ity. Fa tena dalàna ho ahy mihitsy tsy mamela sakafo ho patronko ty. Vavaka amin'Andriamanitra ho an'ny herinareo mba hoe rehefa mipetraka hihinana dia mbola ho afaka hihinana izay sakafo mety, ary rehefa voky dia izay zany. Za ndray tsy amela karazan-tsakafo ife azy zany, tsy amela biscuit ho lasa patronko. Ny hery ny fana masina mitoetra ato amiko. Marina e. Ninona zany, fantaro ireo faly menao. Za mivavaka isan'andro ny amin'ny vavako. Isan'andro. Andriamanitra sy fiambenana ny vavako mba tsy hanotako aminao amin'ny lelako. Ireo teny avy eo am-bavako sy ny fisaintsainan'ny foko, aoka izy ireny mba hankasitranao. Za tsy dia mba miresaka zavatra ratsy tsara loatra fa haiko fa mety ho toeram-paly menamiko zany satria za tena kinga be. Ianao ahoana? Zany hoe afaka manala ilay sakana aingana mihitsy misy olona mahazo zay lazaiko ve? Za tsy hoe manan-javatra maro lazaina fotsiny rehefa ety ambony aty. Betsaka koa ny tsy voalaza. Andriamanitra miteny amiko hoe ka mivavaka ao an'ireo zavatra eo isan'andro. Vavaka mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Marina firy aminareo no mahalala ny fahalemena zao. Zany hoe raha fantatrao fa alaim-panahy ianao hitsetra ny tenanao rehefa tsy mahazo izay ilainao dia manombo mivavaka mialoha. Raha ny fandaniam-bola izay tsy hanananao ny fahalemenao dia mivavaha foana ao amin'izany isan'andro. Laza aminareo ny tena marina raha manomboka mivavaka amin'ny fomba mahazatra ianao ny amin'ireo zavatra izay mahakafanahy ianao dia ho azonao ny hery rehefa tonga ny fakapanahy fa tsy ho latsaka amin'izany ianao. Tsisy olona hiazona fakapanahy amintsika izany. Fa maninona Jesosy ny fo maraina tamin'izany andro izany. Fa efa fahazarany ny mifo maraina. Fa nandeha nivoaka izy dia nivavaka.
mba tsy dirany amin'ny fakapanahy. Fantany fa ho avy foana ny fakapanahy izy hoe Andriamanitra raha azonao atao raha eo raha azonao atao esory amiko zao kapoko zao tsy te handalo an'izao mihitsy a. Baiboly laza hoe tena atao anaty fangiry firenena mafy izy ny latsaka tsy ambony efa tonondraha nefa izy mbola afaka anteny any hoe nefa aoka ny sitraponao atao fa tsy nia tsy maintsy hosotroako zao kapoko zao. Fa nivavaka izy de nivavaka de nivavaka de nisy anjely tamy avy eo ka nampahery azy. Halleluja. Jaona fa valo tianao zavatra hafa malina anareo anareo ve efa mba nilaza zavatra ohatr'izany hoe o re olona naninona ary any tenen'izany. Eny ary jereo ty Jaona fa valo. Fa Jesosy nakao tendrombohitra oliva raha vao maraina vao mangiran-dratsy. Korotana mihitsy amin'ny sasany amin'ny fiainanareo sa tsy zany ve tena voakorotana zany a lehibe zany. Raha vao maraina vao mangiran-dratsy de niverina eo an-kianjan'ny tempoly izy ary nitangorona teo aminy ny olona de nipetraka izy ka nampianatra azy ireo. Ary ny mpanora-dalàna sy ny fariseo nitondra vehivavy azo nijangajanga teo aminy de nampijoro azy teo avao nikianja izy ireo ka nitondra azy teo aminy. Mpampianatra hoy izy ty vehivavy ty de tratra ny olona teo ampijangajangana mihitsy. Lalàny Mosesy mandidy ny vehivavy toy izany mba ho toram-bato ho faty fa mba ahoana kosa ho ianao aminy ahoana ny fitsaranao azy. Zany lazain'izy ireo mba hitsapa sy akafana azy na tena fa mba hitsay mpangany azy izy ireo. Zao inona ary zay nitranga teto raha ny lalàna de tokony toram-bato izy fa Jesosy de nampianatra famondrapo sy fitiavana ary famelakelo. Eny ary Jesosy ho hitantsika raha tafavoaka amin'ity ianao. Raha ianao milaza hoe mamondrafo aminy de mamela ny elony de mandika lalàna ianao zay milaza fa tokony toram-bato izy ary raha milaza indray ianao toram-bato izy de tena manao zay mifanohatra amin'izay ampianarinao ianao zany de la hoe tokony hamindrafo sy ho tsara fanahy. Zao inona ary nataonao Jesosy marani-tsaina. Artikle izy jereo ty jereo ny zava-nitranga zao le fahendrena fa izy niondrika tamin'ny tany de ny lalao tamin'ny loto teo. Za mino fa niandry zay olazain'Andriamanitra aminy izy. Tsy hoe tsy nanao ninina fotsiny izy fa niandry zay olazain'Andriamanitra aminy ihany koa. Zao jerena ny manaraka. Kanefa rehefa nisisika any amin'ny fantaniana izy ireo de nitraka izy ka nanao hoe aoka izay tsy nanota taminareo de izy no hitora-bato voalohany. Ka eo zao de natateraka ny lalàna izy sady natahiry ny fampianarany. Tsy mihina hoe azo zany valiny zany izy raha tsy efa ny fo maraina ve izy de nakany tendrombohitra oliva. Zao ny zavatra izay inoky hitanareo mila manao fanapa-kevitra maro isan'andro. Raha miseho amin'ny telefony ianao tahaka any amin'izay alehanao rehetra hoe misy olona mahalala anao de hitanareo zay miteny zavatra amiko eo de kely raha oharina amin'ireo zay tsy mitendry. Zany hoe tianao tia fa mila mitondra ny tena koa. Ary tsy hoe zany tsy tianao fa izany hoe tsy afaka miaina fiainana mikorotana. Mila miaina amin'ny fiainana izay ampianariko de miteny ny olona iainana izany koa. Fa tsy haiko akory ny fomba anaovana izany raha tsy mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy mahita fomba anaovana izany mihitsy raha tsy mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Tena matahotra ny tena koa. De hitako hoe nareo koa ohatran'izany. Hitako fa mila matahotra ny tenantsika sika. Nefa mila fahendrena koa sika. Ny fohazalohany maraina de sahano zay asa mafy rehetra ireny esorina amin'ny lalana voalohany. Aza manaiky raha onany asa sasany isan'andro ka hamono ny andronao. Hitanareo tsy mitovy daholo ny zavatra tsy tian'ny olona. Raha tsy tia miantsena ianao de mivoaza miakanjo de ataovy ny fiantsenanao de eto-mody zany de reseho. Reseho ny fiantsenana rehetra. Amen. Davida ny fo maraina tamin'ny andro namonoana ny Goliata. Marina tsy hamono fahavalo lehibe amin'ny famonoana rehefa eo mpandriny zany ianao. Aizo. Tsy hitako izay ataoko zany tsy olona mfo maraina zany. Hitanareo de rehefa mifo ianao zany de izay no marainanao.
raha ohatra ianao zany ka ifo amin'ny folo maraina de zay ny marainanao fa ianao zany mbola mila foan'ilay hoe naovinanao vina anao manomboka ny andronao, mila tomboka ao miaraka amin'Andriamanitra. Ary mila manao zavatra fananina ianareo, mila mandray fanapahan-kevitra tia no andro nataon'ny tompo de ho akafiziko izany andro izany. Manaova fanambarana amin'ny devoly hoe izy de mpangalatra faliana, ankafiziko ity andro ity. Andeha hitafy ny fahamarinako aho, fantatro fa hoe izy ao amin'ny Kristy, de nitafy ny fiadanako aho. Jesosy namea fiadanana, zany ndray de tsy apatesitra ny tenako androany, ka raha tsy mahazo zay ilaiko aho raha. De andeha ampiasa ny sabatry ny fanahy, andeha hiteny ny ten'Andriamanitra avy amin'ny vavako, andeha hanandratra ny ampingany finoko, andeha hanao ny famonjena ny fiarovan-dohako, andeha hitafy ny fitiavana, andeha hitafy ny famondram-po aho. Ary tsy ela akory zany, amen. Ianao zany ohatra ny hoe vao homanao amin'ny andro. Fo vao maraina ianao mitady an'Andriamanitra ianao satria izy no mananao. Reo Israelita ny fo maraina de nanangona ny manany, zany zavatra zany milatsaka aloha ary tsy azo andrasany ela, so ianao tsy mahazo ninina raha tsy rapitsy maraina andray. Fory zareo de nitondra ny fasia de voaka nanangona zany mialoha. Jesosy nylay mofinainy zay ilaitsika zao. Afaka milaza aminareo eo anatrehan'Andriamanitra mino zao hoe ary tsy mino zany eto ihany afa, angamba ihany koa anjatony sy ary ivorivony maro afa-tsy ireo olona tapitrisany izay mijery amin'izao zavatra izay zaraiko amin'izao de ny vahaolana amin'ny fiainanao. Fa tsy hoe tsy fantatrao zay ho ataonao, fa efa betsaka ndrenao ny amin'izay ataonao, fa tony tsy manan-kery anaova zany ianao. Zay miandry an Jehova de mandroso hery kosa, elatra ny akarany tahaka ny voromahery, azakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Zay zava-manahirana de ataovy mialoha daholo. Abrahama de mifoha aloha ny maraina ka nitenen'Andriamanitra izy anaovana fanatitra ny zanany tokana. Zany aloha de mety andro mbola tiako atorina e. Tsy any Baiboly laza hoe ny fo maraina izy, zany hoe raha tsy manan-danja ny zavatra aloha izany, raha ny fahazony zavatra avy amin'Andriamanitra no zavatra voalohany rehefa mifoha ianao, naroviana maraina anao. Raha tsy manan-danja zany de tsy averimberiny manerana ny Baiboly. Amboary isa-maraina ny sainao. Tiako adinonareo zay zavatra efa nomaniko lazaina anareo eto zao. Maka minitra vitsy isa-maraina mba hanaovanao fivoriana amin'ny tenanao. De mipetraha de manana resaka amin'ny tenanao. Kolosiana 4:1-7, sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ tany. Manamboatra saina ianao zany. Petera 1:4 milaza ataovy ny fiadinareo ny fisainana tsara eny fa na dia ilaina aza ny ijalianareo ankasitran'Andriamanitra. Ataovy fiadinareo koa zany fisainana zany. Sainy mialohan'ny fotoana fa zay rehetra ilaina ho ataoko androany mba ho ankasitran'Andriamanitra de ho ataoko. Iny fa na dia ilaina manao sorona aza de iainao ankasitran'Andriamanitra. Za de ho mpampiavana sy mpitahy fiadanana foana. Za de ho mpandefitra foana ka na tsy ho azoko azy zay ilaiko de mbola ilefitra sy hifaly foana ihany aho. De ho variana daholo amin'izay nareo rehetra ho tahaka ny hoe ary manan-danja indrindra ny Galatiana 4, aoka isaina zay ho fitahiana, mandany fotoana kely isan'andro mikasika zavatra afaka ataonao an'olon-kafa de ataovy aloha zany. Amboary ny sainao mba hameny ny olona zay manodidina anao, tadiava sy zavatra tsara zay afaka lazainao azy. Mihevitra sika matetika hoe tena tsara zany akanjo anaovanao zany re olona, tena tsara ny volonao, tena manina raha sokafana ny vavanao de mitena ohatr' zany. Zany lazaina, zay sainao tsy mandratra ny hafa. Fa lazao azy. Rehefa mankasitraka olona ianao de mahatsiarotsara foana. Amboary ny sainao ankasitraka ny olona ny vadinao farafaratsy ny 5 isan'andro. Rangahy ray eo amin'ny larana faharoa zao mitaraina. Ainao ve fa ny fanambadianao afaka vonjena raha manao zany ianao?
ary ny olona zany tsy hoe amaly zavatra tsara zay lazainao amin'ny fotsiny fa anomboka anao zay hafaly anao ihany koa izy, tsy afaka mitaraina fotsiny am'izay zavatra tsy tianao enao. Misy olona avy any an-trano any, hitanareo za tsy miaina amin'ny kaprisy fihetsem-po zany tsony, efa nanamboatra saiko amin'ny zavatra hafa, efa nanamboatra saina nankafiny fiainako a, sady andeha hitady fiadanana, za tsy aina amin'ny fahatorany zany, ka raha misy olona mety afaka de za zany. Marina efa be riana loatra ianao, ajanony ny fiasan-tsainany am'zany, tianao zao de tianao an'izao. Ampiasao ny fanirianao amin'ny fandraisany zany amin'Andriamanitra, ho tafaradalina ve ndro raha tsy efa nifanaiky, Amosa 7:7, ampifanarao amin'Andriamanitra ny tenanao. Amen. Manamboara saina fa ho fitahina ianao, marina mampirisika anareo isa-maraina mba hisaina olona zay afaka ny hotahinareo. Mizaha manome zavatra isan'andro. Ny any ilaina ataonao de mijery ny ao an-tranonao ao fa manan-javatra betsaka ianao de hainao zao. Za zao name bracelet tamaraina nyteny tamin'le vehivavy teo aoriana teo, raha am'ireo mpandrindra filaminana tsy miaso atsika izy fa hoy aho hoe tena tsara mivolonao, zany hoe marina mba reseho fotsiny ny tenanao. Zany amiko de zany amiko, zany amiko, tsisy olona za zao iny eny ary. Isa-maraina ianao mila mifona ny teny amin'ny feo mafy. Lazao amin'ny feo mafy ny ten'Andriamanitra isan'andro mila maminano avinao ianao. Lazao hoe inona ny tianao ambara am'zany. Tena resahanao daholo ny zavatra rehetra misy de manomboka miantso ireo zavatra tsy misy ho toy ny misy ianao. Raha tsy mahita tory tsara ianao, aza milaza inena isan'andro hoe tsy mahita tory a. Re olona tsy mahita tory a, re olona tena sahirana vao mahita tory. Tsy mahita tory a. Wow, tena mila matory a. Zao tena ratsy tory a. Tsy saiko sahirana natory fotsiny ianao ka tapenanao ny vavanao. De isaky ny mahita fahafana ianao de miresaka amin'Andriamanitra, de lazainao amin'ny feo mafy zany mba hahenony devoly anao ihany koa fa mamy ny torimaso sy ny marina. Za mino fa matory tsara isan-kalina, isan-kalina. Za tena matory tsara. Zaho ana te atory zany. Ainareo zay nisaingo tamin'ny maraina, natao fanazarana zany, raha tsy maintsy andre ireo zavatra adala zay lazaintsika sikana, zay lazain'olona. Aleo kokoa misaotra an'Andriamanitra any amin'ny famondrapony. Amen. Antomoy tsara ny andronao. Reo anjely nandreny feon'ny tenin'Andriamanitra. Salamo 3:20. Rehefa manona ny teninareo de mihetsika ireo anjely. Misy olona manome zavatra ho ataontsika zany. Sasany aminareo mety manana anjely 20 vona hiasa ho azy fa mipetra-potsiny zareo. Ireo no anjely sahirana indrindra eto tany, satria tsy milaza ninninona mba hiasana izy ireo mihitsy ianao. Isan'andro aho milaza fa hoe miandrandra zavatra tsara hitranga amiko, miandrandra vaovao tsara foana. Nifazoko daholo ny vaovao ratsy rehetra tamin'ny fiainako tadidiko taloha, rehefa maneno ny telefona de misaina fa efa vaovao ratsy indray zany. Fa na de mahazo vaovao ratsy aza zao de vonina am'zany a, satria efa nanamboatra saiko aho fa hoe mahay ny zava-drehetra amin'ny lalan'ny Kristy ilay pampahery ahy. Zaho tsy han'olona kamo ty, satria zay kamo de mamony revainy fotsiny na maneno impolo azy.
Oileretsy oy hitanareo hatramin'ny fotoana nahitanareo teto hatramaraina efa nahitan'andriamanitra orarona telo tokony mifalinareo ny am'izany satria ireo zavatra rehetra izay lazaiko manampy anareo de avy any aminy zany zany tsy hitanareo la izy zany tsy hoe miaraka amin'andriamanitra de resaka oratelo fa ny akamanony fotoana tsy tsapaka zany hoe eo izy namandre zavatra fa zany de resaka hoe rehefa manome an'andriamanitra ny voninahitra ianao amin'ny fanomezana fotoana azy de hitanao miseho eo amin'ny fiainanao izy